Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Resaka famadihana no resahana amintsika amin'ity vidéo ity. Nahoana moa ao no tsy mamadika? Izay no fanontaniana ho valitsika androany. Raha vao resaka famadihanatsika dia ny fikarakarana ny taolam-balo sy ny vovoka olona izay fanody mandrela no resahana ao anatin'izany. Raha izaho manokana dia antony roa lehibe no tsy mahatonga tsy resy lahatra intsony amin'ny famadihana. Voalohany, tsy misy olona ka mamadika ka tsy maka-panandro. Tsy misy olona mamadika ka tsy maka-panandro. Kanefa ny resaka fanandrona dia tena zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra tsy ara-tsoratra masina. Mazava tsara ny teny ambarany amin'ny Deutéronomie 7:10 aoka tsisy eo aminareo izy ampandeny zanalahy na ny zanavavy handeha hamaky ny afo na handeha hanantona olona ohatrao na mpanandro na mpiskidy fa fahavetavetana eo anatrehan'i Jehovah izany. Tsy ankasitran'Andriamanitra ny fandehanana any mpanandro. Kanefa matetika ny famadihana dia ny mpanandro mihitsy ny tena rôle ao anatin'ny famadihanao. Izy daholo manondro ny daty, ny fanokafana ny fasana, ny fiodikodinana amin'ny fasana, miteny manao hoe ndao tsy maintsy makany nareo aloha ray andro mialoha mandeha miantso ilay razanao, na koa ohatran'izao ny ataonareo efa mivoaka ny razana mididiny mipito sy ny rehetrarehetra. Ny mpanandro ny tena mitondra ny zavatra rehetra amin'io famadihana io. Ka ny fanatanterahana an'izany dia midika fa mbola makatosy makasitraka ny fanandrony ianao. Ary izany zavatra no mahatonga ny kristianina tsy tokony hiombona amin'izany resaka famadihana izany intsony. Ny antony faharoa dia izao satria misy resaka finonom-poana tafiditra koa ao anatin'ilay famadihana. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Mpitoroteny 5:5 tapany faharoa dia misy an'izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe fa fantatry ny velona fo faty izy fa ny maty kosa dia tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahatsiarovana azy. Tsy mahalala na inona intsony ny maty. Nefa ny fiheveran'ny olona azy dia hoe mangatsiaka izy, niseho tamin'ny nofo izy, dia hoe mangatsiaka dia tsy maintsy finosina, dia tsy misy valim-pity intsony. Nefa matetika koa ny olona dia mieritreritra manao hoe fanehoam-pitiavana dia fidianana lamba tsara tarehy dia karakaraina dia finosina. Izay ilay fotom-pisainana izay mihitsy, ny fotom-pisainana izay mifanohatra amin'ny fomba fijerin'ny soratra masina. Satria ny soratra masina koa dia milaza fa voatendro an'ny olona no fatindray mandeha ary rehefa afaka izany dia andalo fitsarana. Fitsarana avy hatrany no miseho rehefa maty ny olona. Fa tsy mbola hoe mandehandeha eny ny fanahiny dia miseho eny dia mahita dia mitaha dia mivadika razana dia afaka antsoina. Dia afaka mbola hitomanina dia hoe tatabe aiza ianao, fonjeo zahay, ampio zahay, jereo zahay. Ary misy ny olona tena mieritreritra mihitsy manao hoe ny mahatonga ny ozona sy ny olana eo amin'ny fiainana dia satria nanarin'ny razana izy na hoe tsy mikarakara ny razana. Be dia be ny fomban-drazana malagasy izay misy tena hoe azo atao tsara fa tena misy koa ny tena hoe mifanohatra amin'ny soratra masina. Ary izaho manokana dia resy lahatra fa ny famadihana dia anisan'ireny. Amin'ny maha FJKM ny tena koa ny FJKM dia manana ny fodidalana sy ny fitsipika izay mazava tsara ny voasoratra ao anatin'izany fa ny FJKM dia tsy manan-draharaha amin'ny fatimaina. Ry havana, raha misy tianao anehoana fitiavana ny olona anankiray dia mbola velona izy dia ataovy izay rehetra azonao atao aminy. Fa rehefa maty izy tsisy zavatra reny intsony, tsisy zavatra reny intsony izay zavatra ataonao aminy. Aza mieritreritra intsony ianao manao hoe anaovako an'izao na anaovako an'izao ty dia mbola ahita na mbola heno fa tsisy ninona azo atao intsony hanohana valim-pity aminy. Ary farany azy tiako resahana manokana dia izao. Matetika entin'ny olona hanamarinana ny famadihana ny nitondrana ny fatin'i Josefa niala tao amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Ny taolam-balony no entina niala tany Egypta nakany amin'ny tany Kanana. Tena nosorata ao anatin'ny soratra masina tokoa izany. Nefa ravana dia izao raha olona mpandinika soratra masina dia mahalala tsara fa misy ireo olona vitsivitsy any amin'ny testamenta taloha izay tandidon'i Jesosy Kristy. Izany hoe namana fiainana nitovy tamin'ny fiainan'i Jesosy Kristy ka maneho an'i Jesosy Kristy tany amin'ny testamenta taloha ny fomba fiainan'ireo olona ireo. Anisan'izany Josefa, Davida koa ao anatin'izany. Ka amin'ny mahatandindon'i Kristy an'i Josefa, tsy ny olona rehetra fa i Josefa ohatra, amin'ny mahatandindon'i Josefa an'i Jesosy Kristy dia amin'ny mahatandindon'i Jesosy Kristy an'i Josefa dia Jesosy Kristy rehefa maty dia tsy navelany janona tao anatin'ny fasana tao ny vata mangatsiaka na ny taolam-balony fa nentina niakatra nakany an-danitra.
dia tahaka n'izany koa i Josefa tsy navela hijanona tany Egipta izay tandindon'ilay fasana ny fatany sy ny tolam-balony fa nentina niakatra nakany an-danitra. Ary tsy ny olona rehetrarehetra izay noentina tany Egipta akory no nandeha noentina daholo ny tolam-balony nakany amin'ny tany Kanana, fa i Josefa irery ihany, na dia nyraitam-po amin'ny koa dia betsaka ny mahatany fa izy ihany no nentina satria ilay tany Kanana dia tandindon'ilay fiainana mandrakizay. Ka ny mahatandindon'i Jesosy Kristy azy no antony nitondrana ny fatiny mba hitovy fiafarana amin'ny Jesosy Kristy koa izy. Ka izany zavatra tsy azotsika hanamarinana mihitsy, tsy azotsika hanamarinana ny famadihana mihitsy nitondrana ny fatiny Josefa nialany tany amin'ny tany Egipta. Koa dia eto ry havana dia te hampirisika antsika kristianina hoe mijoroa, ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra fa ampy izay ny andro lasa izay nanaovana ny fanaovana izao tontolo izao, indrindrandrindra ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra, fa amin'izao ankehitriny izao kosa dia andehantsika hifankaty ary tsy hifanary. Marina mihitsy ny teny hoe ny havanay tsy harianay fa dia ny mbola velona izy aza hariana. Ataovy izay rehetra azonao atao aminy fa izao ny fotoana ahafahana mifanao izany. Dia miratso antsika rehetra raha nahasoanao izay vidéo izay dia zarao raha mbola tsy nanisy j'aime ity page marque 1615 ity koa ianao dia asio j'aime ny page fa mbola betsaka ny fampianarana izay ho hitanao ao anatin'izany. Samy tain'Andriamanitra tompoko.